Ho aminareo any havana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Ny antsoina hoe blasphème, ny antsoina hoe blasphème no ambarany mofinainantsika an'io. Marka 7, ny 20 hatramin'ny 20. Andeha vakitsika amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: ary niditra tao an-trano izy, dia niangona indray ny vahoaka ka dia tsy nahazo nihinan-kanina akory izy. Ary ny havany raha nandre dia nivoaka hiazona azy, fa hoy ireo efa avery saina izy. Ary ny mpanoradalàna izay nidina avy tany Jerosalema dia nanao hoe manana any Belzaboba izy, sy ny hoe ny lohan'ny démonie no amoahany ny démonie. Ary rehefa niantso ireo ankeo aminy izy, dia nanao fanoharana taminy hoe ataon'ny Satana ahoana no famoaka any Satana. Fa raha misy fanjakana miady an-trano, dia tsy haharitra izany fanjakana izany. Ary raha misy mpiray trano miady an-trano, dia tsy haharitra izany mpiray trano izany. Ary raha Satana no mitsangana hanohitra ny tenany ka miady an-trano, dia tsy haharitra izy fa horava ny heriny. Kanefa tsy misy olona afaka miditra ao an-trano mahery ka androba ny entany raha tsy afatony aloha ilay mahery, dia vao robainy ny ao an-tranony. Lazaiko aminareo marina tokoa, hahazo famelan-keloka ny zanak'olombelona amin'ny ota rehetra sy ny fitenenan ratsy rehetra izay ataony. Fa izay miteny ratsy ny fanahy masina kosa dia tsy mahazo famelan-keloka mandrakizay, fa miendrika hoelohana ny amin'ny ota mandrakizay izy. Izany no nolazainy, satria ny olona nanao hoe azo mpanahy maloto izy. Ray masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny antsoina hoe blasphème na blasphémia no azavainy ty mofinainantsika anio ity ry havana. Ny teny hoe blasphème na blasphémia dia ilay tenenintsika amin'ny famaritana tsotra hoe fitenenany ratsy ny anaran'Andriamanitra, fitenenany ratsy ny zanak'olona, fitenenany ratsy ny fanahy masina. Eto tenenina fa i Jesoa rehefa avy namoaka démonia tamin'ilay Mona marenina, any amin'ny filazantsara ny araka ny Matthieu sy araka ny Luc no manazava an'izany, no nahatonga ity tantara ity ka nahatonga ireo olona izay teo aminy ny hevitra sy ny laza an' Jesoa ho very saina. Ny hoe very saina dia hoe toa tonga tsy tompon'ny tenany izy, toa misy démonie izy, eny azo mpanahy maloto i Jesoa araka ny fihevitra eo ka foana ny maha izy azy ny tenany. Ary izany indrindra no nanery an' Jesoa hitondra fanazavana fa sarotra ny mamoaka démonie amin'ny anaran'ny démonie, sarotra ny amoahana ny Satana amin'ny anaran'ny Satana, satria ny mpanoradalàna izay mihevitra ny tenany ho manana ny fahamasinana, voalaza eto hoe nidina avy tany Jerosalema, zany hoe avy tany amin'ny tanàna masina, avy tany amin'ny fahamasinana, dia mihevitra ny tenany ho masina ka manilika ny asan'ny démonia, ny manilika ny Satana, eny nanendrikendrika an' Jesoa ho tahaka ny Belzaboba mihitsy aza, na manana ny fanahiny Belzaboba. Izany
fieverana mini manda ny mahandriamanitra an' Jesosy zany, mini manafona ny maizy azy an'Andriamanitra izany no antsoina hoe blasphème na blasphémie. Mbola azavain'i Jesosy misimisy kokoa zany eo amin'ny 19:20 hoe azo famelan-keloka ny zanak'olombelona amin'ny ota rehetra sy ny fitenenan ratsy rehetra zay ataony, fa zay miteny ratsy ny fanahy masina kosa dia tsy mahazo famelan-keloka mandrakizay. Rehefa jerentsika kokoa ny teny fototra milaza an'io dia zao kokoa no ambarany manao hoe amin'ny zavatra rehetra dia ahazo famelan-keloka ny zanak'olombelona, fa amin'ny fitenenan ratsy ny fanahy masina kosa dia tsy ahazo famelan-keloka mandrakizay izy. Ambaran'i Jesosy fa miteny ratsy ny fanahy masina, ny fanaovana zinona ny zanak'Andriamanitra, miteny ratsy ny fanahy masina ny fanendrikendrehana ny ananan'i Jesosy ny fanahany Belzaboba na ny fanahany Satana ao aminy, fitenenany ratsy ny an' Jesosy dia tahaka miteny ratsy ny fanahy masina ihany ary miteny ratsy an'Andriamanitra. Any amin'ny Jaona, bokin'ny Jaona voalohany 5 dia manazava fa misy ny ota mahafaty ary misy ny ota tsy mahafaty. Jaona voalohany 5 no misy an'izany, tsara ihany no ahafantarantsika azy ary anazavana azy koa satria indraindray manano sarotra antsika ny manakatra azy. Dia hoy Jaona voalohany 5 ny 19:20 sy ny 17 manao hoe raha misy mahita ny rahalahiny manao ota tsy mahafaty dia aoka hifona ho azy izy, ary Andriamanitra no hanome azy fiainana ho an'izay manao ota tsy mahafaty. Misy ota mahafaty tsy mba lazaiko fa tokony hangataka any amin'izany izy. Ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetra ary misy ota tsy mahafaty. Eto zany dia ambaran'i Jaona fa misy ota tsy mahafaty ary misy ota mahafaty. Ny tiany tenenina kokoa dia ny hoe lay ota rehetra zay atao dia mahafaty ny vatana fa mbola azo hibebahana, mbola ahazahoana famindram-po, fa ilay fandavana n'Andriamanitra, ilay fandavana an' Jesosy ho Andriamanitra, io no ambara fa ota mahafaty ka sarotra aza ny mampibebaka azy. Rehavako malala ao amin'ny Tompo, ambara zany fa ny fandavana ny mahandriamanitra an' Jesosy no antsoina hoe blasphémia. Izay rehetra tsy manaiky fa i Jesosy no Andriamanitra, na izay rehetra manafoana ny asan'i Jesosy, manafoana ny maizy azy an' Jesosy sy ny fanahy masina, ny maizy azy an'Andriamanitra no antsoina hoe blasphème na blasphémie. Misy asan'Andriamanitra lehibe efa nataony tamin'ny olona. Indraindray manko misy ny fandavana an'Andriamanitra mivantana izy tenany, blasphème zany. Fa misy koa ny fandavana ny asan'Andriamanitra tahaka ny hoe ny tsy fanekena ny famelan-keloka na ny tsy fanekena ny asa-pahasoavana efa nataon'Andriamanitra tao amin'ny olona iray. Andriamanitra ny asa nanafaka nandrotsaka ny fahasoavana tamin'ny olona iray, dia misy samanda izany asa-pahasoavana izany, tsy manaiky izany asa-pahasoavana izany, tsy manaiky fa afaka mamela heloka ny olona rehetra Andriamanitra, dia tonga blasphème ihany koa zany satria mametra ny asan'Andriamanitra.
Fa tahaka izany koa ohatra ny asan'Andriamanitra eo amin'ny batisa. Ny batisa dia fiasam-pahasoavana eo amin'ino? Andriamanitra miasa, ilay Andriamanitra tao amin'ny fahafenony, Andriamanitra Ray sy ny Zanaka fany masina, ka izay mianan-kendry milaza fa tsy batisa iny. Zany hoe anafoana ny asan'Andriamanitra teo amin'ino? Dia izay koa ny antsoina hoe blasphème na blasphémie, fitenenany ratsy ny anaran'Andriamanitra na fanafoanana ny asan'Andriamanitra na ny fanafoanana ny maha izy azy an'Andriamanitra. Tokony hitandrina isika arak'izany fa tsy hoe ny tsy finoana an'Andriamanitra fotsiny no blasphème, fa ny adinontsika matetika dia ny tsy fanekentsika ny asan'Andriamanitra ihany koa. Andriamanitra nanafaka ilay demoniaka, ilay mona marenina, dia ny lavon'ny mpanorandalàna zany ka neveriny fa ny Belzaboba ny eo ambadika izany, dia izay no niantsoany Jesosy azy hoe blasphème izany. Tokony hitandrina isika ny amin'ny asan'Andriamanitra eo amintsika ary ny asan'Andriamanitra eo amin'ny hafa mba tsy hahatonga antsika ho zary fitenenan ratsy ny anaran'Andriamanitra. Mampahery antsika rehetra kosa ry havako fa Andriamanitra miasa mahery eo anivon'ny mpino tsiraray avy, eo anivon'ny kristianina rehetra, eo anivon'ny olona rehetra izay efa voavela heloka. Dia hoan'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra rainay tsy toa, misaotra sy mideranao zay satria lehibe ny anaranao ary lehibe amin'ny hery ianao. Misaotra anao manokana zay satria nahazo famelan-keloka avy aminao. Ianao Andriamanitra mihitsy no miantoka ny famelan-keloka ho anay, hanananay fiainam-pahasambarana, fiainam-piadanana. Tompo, tehirizo amin'ny famondram-ponao zahay hahay amela ny heloko ny hafa ihany koa ary hahay hibanjina aminao Jesosy Kristy ilay tompo ny finoanay. Entinay ambavaka aminao manokana amin'ity andro anio ity, raha ireo rehetra izay tsy mety mino anao Andriamanitra, tsy mety mino an Jesosy Kristy ho Andriamanitra, ireo izay tsy manaiky ny maha-Andriamanitra ny Kristy, tsy manaiky fa efa tonga nofo Kristy hamono izao tontolo izao. Ianao Andriamanitra andona mora ny fony izy ireny, andresy lahatra azy, eny mba hisokafan'ny vavahadin'ny famonjena ho azy ireny raha teo. Entinay ambavaka mba hanana anjara amin'ny famonjenao izy ireny. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy zany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.